tafiditra tanteraka aty amin'ny ivony volana jona isika volana jona volam-pararano volan'ny fety aman-danonana volan'ny fanomezana raha tsy resaka afa-tsy ny fety-pirenena sy ny fetiny ray ho marihina tsy hoela isika ho an'ny fianakaviam-ben'ny polisy-pirenena miandry ny rindran-damina apetraky ny fitalehavana ankapobeny ny polisy am-pirinasa na lahy na vavy mba ho fandaminana ny fety hiatrehany vahoaka amin'ny fety am-pilaminana ho an'ity farany ny polisy vavy akoatra ny asa manandraikitra maha-polisy dia misy ny fiarahamientana amin'ny vadin'ny polisy ao anatin'ny fikambanana vadina polisy sy polisy vavy na ilay antsoina hoe fivapovà hanomezanaina ny tontolo misy ny polisy-pirenena sy tsinjovana koa ny manodidina tsy mianina fotsiny amin'ny fifanampiana ara-tsosialy fa mipaka hatramin'ny fifanotronana hoety mivoatra sy hoety mandroso amin'ny lafi-piainana samihafa ny fanasiny polisy-pirenena vakinakaratra no miredona izany hira mandravaka ny fandaharana izany aty raha teo aty amin'ny faritra vakinakaratra no tsy dihitsika mandritra ity fandaharana ity ary hamantarantsika ireo zava-misy eo amin'ny fivapovà amin'ireo zandatsapana dimy misy ato anatin'ny fitaly ava-paritry ny filaminam-bahoaka vakinakaratra miaraba antsika ampijery ny televizionna malagasy anasananao ny fandahara fananomboka tamin'ny 2017 izay nisy ny zaikabe fivapovà voalohany natao teto Atsirabe zay nisolotena zay nisolo ny faritany-Tananarivo teto Atsirabe zany nanaovana an'izay teo zany nanomezana n'le anarana hoe fivapovà fatalohan'izay dia samy nanana ny anarana ny antsony azy daholo ny fikambanana rehetra fikambanana vady polisy rehetra nisy manerana ny nosy dia hatramin'izany zany nefa nisy izahay teto vakinakaratra ka hatramin'izao dia mbola miroborobo fatratra ihany koa ny mampiavaka azy tsy mionona fotsiny izahay amin'ny asa sosialy sy ny fampianarana eo anivon'ny fikambanana tsirairay avy fa mivelatra izahay amin'ny fiarahamonina manodidina anay amin'ny zava-misy rehetra eto amin'ny fiarahamonina eto Atsirabe moa zany no renivohitry ny faritry vakinakaratra dia eto ny tena hanatanterahana izany dia efa nisy zany zao ny fiarahanay tamin'ny vadimbotaly filaminana ny fivami sy ny fifahazazany ny jery ny tsitika ny nanome fanampiana ny toby fitezana n'ireo marary saina teny Ambomahazo nanolotra fanomezana ho an'ny zareo teny izahay nisy ihany koa ny fitsidianay ny fanomezana fanomezana ihany koa izay nataonay fivapovà vakinakaratra manokana ho an'ny vehivavy voafonja efa nisy ihany koa ny fitsidianay ny ankizy izay zanaka ny polisy maty zanaka polisy Kamboty izay tezana ny Ambatolampy nanatanteraka an'izany ary efa imbetsaka mihitsy izahay no nitsidika an'ireo ankizy tezana an'ireo izahay eto vakinakaratra zany zay teo ihany koa ny fitsidianay an'ireo ankizy jamba izay tezana eny amin'ny Fofajay eto Atsirabe misy an'io manotra fanomezana izahay miara-mifaly amin'zareo miara-misakafo amin'zareo toy izany koa nataonay teny amin'ny toby fitezana ny Mona Marenina eto Atsirabe ihany koa moa misy an'izy io dia mandeha manatanteraka an'izany izahay fivapovà vakinakaratra fa tsy miolona fotsiny amin'ny hoe izahay samy izahay atao anatin'ny fikambanana ihany dia votsavotsana dia mandingana ty zay vao makary fa tsy maintsy alahatra araky izay tokony ho fandehany zany le izy zay dia ny fahaza-mandamina ihany koa no fahombiazana ty efa misy le atody teo kapotsika dia io le tenenako teo misy fanomezan-tsiro anatin'io atody io
misy asiany zareo hoe crème asiana zavatra be dia be zany fampiasana-tsiro e fa eto zany aloha nataontsika sira sy poivre fotsiny no nataontsika anatiny tao zany a En fait, det är väl att man har inte det på sig så ja. Det var som man har inte det på sig. Di fai una tonalea, Questa è santa. Io le izy io a izy tia afaka atao hoe bouchon d'or koa ny anarany zay le teneniko teo misy zavatra karazany zavatra be dia be zany mitondrana anarany io fa miankina amin'ny hoe garniture ao anatiny zay a fa zay anarany zay a efa tena maty anina antsika dia afaka atao le izy zay a fa avoana aloha zany a Det är ju så afaka personalisera ju tonga ne chante atoko nofona kos fromage zay le teneniko tao voalohany teo hoe tsy voatery le zavatra nampitondranatsika no ampidirinao anatiny ao fa misy karazany zavatra be dia be ohatra hoe nofokosy fromage zay ao anatiny a misy azo atao hoe ohatra hoe afaka atao mortadelle fotsiny koa ny ao anatiny a misy be dia be zavatra azo atao anatiny e fa ny fampianarana androany dia hoe ny jambon sy ny fromage no mitondrantsika anazy zay a dia alefako ary an-dakozia a mpanena dia mitanareo ny vokatra ny avy avy eo fampianarana nataonay androany zany a dia resaka fampianarana kely a misy entrée froide ao a dia misy zavatra afaka atao entrée chaude a misy pizza dia ohatr'izay a misy salade de couscous dia izy io zany a natao a mba hitondrana zava-baovao atokantrano tsirairay ankoatra fanaovana sakafo a dia atao tsany izay io mieritreritra sady a natao a formation fanaovana savony kida sy savony dur zany rehetrarehetra moa dia tanjaka foana dia fampivoarana fikambanana sy fampivoarana tsirairay avy ao anaty fikambanana satria raisina amin'ny olona le izy a dia tsindrina ohatran'ireny manao zavatra reny any raisina amin'iny le izy ao a avantagena patina pizza tsy misy very zany io a dia raisina amina satria tsy mahatapaka azy ty tsy mahatapaka azy dia anatsika porte-piatsika fa raisitsika amin'ny azy dia alefatsika ambonina plateau avy hatrany efa mba misy commande reny amin'ny lahatsa ohatra dia misy pizza fa ovolareo hoe tena fa nianatra ny tia za tary amin'ny chef taria dia raisiko ty marché ty nampianarina androany a misy sakafo karazany efatra voalohany a misy an'ity taboulet ty a dia faharoa misy an'le rouleau de breton a dia fahatelo a misy an'le purée de pomme de terre miaraka amin'ny jambon sy fromage pané dia farany a pizza
ie somary fofoly le fotoana fanazanat zany a hitako hoe lina le olona lina le akizy a dia malaky mandray an'le fampianarana fa mino fa tanterana zaloa tsaka sy antavany a any anaty eto amin'ny de respect vakina karatra zany a dia misy fikambana 70 izay no fikambanana dia izay ao anatin'ny fikambanan'ny de respect fivavakina karatra zay a dia manao asa soa amin'ireo akanjo zany zay safidiana isan-taona ohatra hoe ny mona marenina ny jamba ny voafonja dia zahay ato amin'ny fikambanana de respect ihany koa dia manana ny asa sosialy izay ataonay ao anatin'ny fikambananay ao ny fianarana manao gâteau ao ny fianarana manjaitra ao ny fianarana mikabary ireo zavatra izay ataonay ireo zany a dia zahay ato anatin'ny fikambanana ihany no mandamina ny sy mandrindra zany fampianarana zany manao gâteau dia polisy lehilahy ato aminay ihany mampianatra anay manjaitra dia vadina polisy ihany mampianatra anay dia maro zany ny asa sosialy ataonay. Ny fanadiovana ny tontolo manodidina asa efa fanao saingo amafisina amin'izao vanim-potoana iandrasana ny fety izao io no sendran'ny fandaharana raha nitsidika ny fivabova ao amin'ny FIP. Ankoatr'izay dia anisan'ny zava-dehibe ihany koa no inahafantarana fa anisan'ny sady mamokatra asa tanana no mamokatra ihany koa voninkazo mahafinaritra ny zanatsampana ny fivabova ao amin'ny komissariana Mbohimena. Itidika kely ny komissariat central isika tato amin'ny ity komissariat central ity ny androany ny fivabova taty amin'ny fatravakina karatra inona ny dingana vitany ary inona ny mbola ataony inona ny mbola eritreretiny ho fampivoarana ny fikambanana ho farantsika zany amin'ny fandarana manaraka amin'ny famantarana ny fivabovan'ny ENIAP fitaizana no ao ka dia manavanana ny zareo ny fitaizana rabatana hamafisina zany amin'ny alalan'ny Dimirindra Zomba. Ireo no votoatin'ny fandarantsika manaraka mametraka ny mara-piona afaka tapabolana iresika miaona eto mara-piona toko lasy toko vavy. Thank you.